Vatsimpana entin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Hoy Jesosy, fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitara-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reniny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Amen. Vavaka tsika tompoko. Endre ny alehiben'ny fitiavanao sy ny fahasoavanao ry Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina, nahatratraranay ty maraina ity indray. Misaotra anao izay manome voninahitra ny anaranao, ilay telo izay iray, ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Aidino aminay tsiraray avy ny fanahinao masina raha Jesosy Kristy Tompo, mba handraisanay tokoa ny teninao, ary izany fanahy ny fahamarinanao izany anie, no hitara-dalana anay tsiraray avy eo amin'ny lafim-piainanay, ka hahatonga anay hahafantatra sy handray ny zava-miafiny ny teninao. Dia mitenena Jesosy, amin'ny alalan'izao mpanompo tsy mahasoa sy tsy tanteraka izao, aoka ny fanahinao masina no hitsilo ahy, ahafahako manome vatsy ho an'ny reto vahoakanao amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra mpamonjy io, mankasitraka ary ilay rainy mandrakizay. Aleluia. Amen. Rehefa malala rehetra ao amin'ny Tompo, faly miarabantsika rehetra tratra ity andro anio ity, izay tombonandro omeny Jesosy antsika, ary dia manonina ny fiadanana sy ny fahasoavana, indrindra ny fanomezana ny fanahy masina ho amin'ny isam-batan'olona sy ny isan-tokantrano. Ary dia miaraba antsika tsiraray avy tratra ny fetin'ny fanahy masina. Ny tenin'Andriamanitra izay hanorenantsika ny vatsim-panahy amin'ity andro anio ity, dia ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 2:20, ny 2:20. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 26. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina, izay irahin'ny ray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no andraisantsika ny lohahevitra hoe ny fanahy masina ao anatin'ny mpino. Ny fanahy masina ao anatin'ny mpino. Vao omalintsika ry hava-malala rehetra amin'ny Tompo nankalaza ny fetin'ny Pentekosta, izany hoe andro firavoravoana izay nandatsahan'i Jesosy Kristy Tompo ny fanahy masina tamin'ny mpianany, rehefa nandeha niakatra ho any an-danitra izy, ary nilaza sy nampahafantatra, nampatsiahy tamin'ireo mpianany fa handrotsaka ny fanahy masina ho an'izay mangataka sy mangetaheta izany. Izany fanahy masina izany dia nampanahantenany Jesosy Kristy Tompo tokoa, ary dia narotsana izany tamin'ireo mpianany fahizay. Amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao, dia mandrotsaka tokoa ny fanahin'ny masina Jesosy Kristy Tompo ho antsika izay mpino, ka mangetaheta marina tokoa hitady sy hotarihan'izany fanahy masina izany, ka te hanana ny fiainam-pahamasinana amin'ny lafim-piainantsika tsiraray avy. Mila mahatsiaro sy mahafantatra nefa itsika izay milaza fa mpanara-dian'i Jesosy sy mpino kristianina, eny fa na dia izay tsy mino fa ny olona eto amin'izao tontolo izao, fa ny andro izay iainantsika na ny vanim-potoana izay iainantsika, dia miara-mahatsapa sy miara-miaikintsika, fa vanim-potoana izay ao anatin'ny
fahamaizinana iainany zanak'olombelona ao anatin'ny fahotana. Tsy azo adinoantsika fa ilay devoly Satana dia miasa isan-tsegondra hanarona sy hanakona ny masom-panahintsika sy ny lafim-piainantsika mba hahatonga antsika iaina ao anatin'ny fahamaizinana, ary raha tsy mangataka ilay fanahy masina isika ary tsy miaina ao anatintsika na mandidy sy manapaka ny fiainantsika ny fanahy masina, dia tsy afaka ny iaina ao anatin'ny fahazavana isika na dia iaina ao anatin'ny fahamasinana. Firifiry tokoa moa no milaza fa kristianina na mpanaradian'i Jesosy kanefa tsy resy lahatra, tsy mahatsiaro ny izany hoe mila mangataka ny fanahy masina izany isika. Ary izay no mahatonga ny loha hevitra hoe ny fanahy masina ao anatin'ny mpino kristianina na izay manaradia any Jesosy Kristy Tompo. Momba tsarovatsika fa io fanahy masina izay nalefany Jesosy Kristy Tompo io anie dia fanahy masina izay mpanadio, mpanavao, mitarika antsika hibebaka ka horikoriky ho mpahotana, ary indrindra mamporisika antsika mba hanapa-kevitra hiala amin'ny fahazaran-dratsy rehetra sy izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany dia mila mangataka ilay fanahy masina isika, satria io fanahy masina io dia manome hery, manome tanjaka tahaka ny dynamo, tahaka ny motera ao anatintsika, ka mahatonga antsika hiroso bebe kokoa amin'ny fiainana amin'ny fahamasinana. Tsarovy nefa fa ny tenin'Andriamanitra izay milaza amintsika fa ny tenantsika kristianina na izay milaza fa mpanaradian'i Jesosy Kristy Tompo dia tempolon'ny fanahy masina, ary izany tempolon'ny fanahy masina izany dia toerana izay itoeran'ny Jesosy Kristy Tompo. Ary rehefa Jesosy Kristy Tompo no mitoetra ao anatintsika dia mazava ho azy fa ny fanahy masina no monina sy mitari-dalana ao anatin'ny fanahintsika, ao anatin'ny saintsika, ary indrindra mahatserovantsika fa itsika tsiraray avy dia itoeran'izany fanahy masina izany. Ry afako malala ao amin'ny Tompo amin'ity andron'io ity. Raha mbola tsy mahatsiaro izao sy anao fa ny fanahy masina marina no mitoetra ao anatintsika, dia andeha hibebaka, hiverina eo amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ary indrindra andadilady manoloana ny fahalebiazany, ka angataka ilay herin'ny fanahy masina mba hahatonga antsika ho voadio, hahatonga antsika hahatsiaro fa tempolo ny fanahy masina itsika, ary izany fanahy masina izany no afaka hanavao antsika tsiraray avy, hahatonga antsika hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izay voalaza sy voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, hahatonga antsika hanatanteraka sy hankatoa ny tenin'Andriamanitra rehetra izay norenesintsika. Andeha itsika angataka izany herin'ny fanahy masina izany, ka hahatonga ny fanahy masina hanome antsika herim-panahy, herin-tsaina, herim-batana, azahoantsika manohatra sy mandresy ny zanatsipika rehetra izay alefan'ilay ratsy. Tsarovy fa ilay fanahy masina dia te honina ao anatintsika tsiraray avy, ary itsika dia mila mahatsiaro sy mahatsapa fa tempolo ny fanahy masina mandendeha
ny kristianina tsiraray avy. Mipetraka nefa ny fanontaniana hoe ny fanahy masina ve no mampiasa ny kristianina tsiraray avy sa ny fanahy inona? Anio Jesosy Kristy Tompo dia mitodika amiko sy mitodika aminao. Fa ny fanahy masina izay efa nasiana ny tombo-kase ho antsika tsiraray avy dia te honina sy te hanapaka eo amin'ny fiainan'ny kristianina sy ny mpanaradia an' Jesosy Kristy marina tokoa. Kanefa anjarako sy anjaranao no mangataka izany fanahy masina izany isa-tsekondra, isa-minitra, isa-nora mba hahatonga antsika tsiraray avy ho fitaovana mahomby eo am-pelatanan'i Jesosy Kristy Tompo sy Andriamanitra ray, ho fitaovana mahery vaika ka hahatonga antsika hanatanteraka sy hanatotosa ny sitrapon'Andriamanitra feno sy tanteraka amin'ny lafim-piainantsika tsiraray avy. Ny fanahy masina dia mpananatra ary ny fanahy masina dia manome hery tanjaka ho an'izay rehetra mangataka azy, ary ny fanahy masina dia mahatonga antsika hanana toetra feno fahamasinana, izay no tena atao hoe kristianina sy tena mpino marina. Raha mbola tsy nangataka izany fanahy masina izany ary sika dia mbola tsy tara fa mbola misy ny fotoana hangatao ny fanahy masina mba hanana antsara tokoa izao sy anao ao anatiny izao fankalazana ny Pentekosta izao, satria ny olona izay mandray ny fanahy masina irery ihany no afaka manao sy manatanteraka ny asan'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary raha mbola tsy nandray ny fanahy masina ny olona anankiray dia tsy afaka velively hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Afaka malala amin'ny Tompo, te hanome antsika ny fanahy masina Jesosy Kristy Tompo, fa mangataha dia omena mba hahatonga antsika hanana izany fanahy masina izany ary hiaina amin'ny fiainam-pahamasinana mandritra ny andro sisa rehetra izay iainantsika. Vavaka isika tompoko. Ry Jesosy Kristy Tompona io, manoloana ny fahalehibiazanao sy ny fitiavanao zahay dia mahatsiaro tsy tanteraka, mibebaka sy mifona aminao tokoa ny satria olona ratsy mandeha amin'ny fitarihan'ny izao tontolo izao na ny fomba fisainana izao tontolo izao, ary koa atao tafalatsaka amin'ny fitarihan'ilay satana fahavalo. So Jesosy fa misy izao fotoana izao izay fotoana ankalazana sy ahatserovanay fa ianao tokoa ny defa nandrotsaka sy nandatsaka ny fanahinao masina ho an'ireo mpianatrao sy ny mpanaradianao, ary indrindra manome izany fanahinao masina izany ho anahy izay mangetahetanao izay fanahy masino midina ty anatinay tsiraray avy, fanahy masino feno izay tsiraray avy, fanahy masino azay laozanao zahay, fanahy masino mitarihanay, fanahy masino manavaozanay, fanahy masino diovy zahay mba ho tonga olom-baovao ao amin'ny Kristy Jesosy, ka tonga anay hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ray, ary dia hanoloranay tokoa ny tenanay manontolo, ny fanahinay, ny sainay ho an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo, ka dia ho atolotray tokoa ny tenanay ho fanatitra velona, hanitra akasitrahana eo anatrehana anao Andriamanitra ray. Fanahy masino, tongava ary tomoera aty anatinay, satria fantatray fa raha ilaozanao izay fanahy masina dia zava-poana ny fiainanay. Ampianaro izay fanahy masina, angataka anao mandrakariva isa-tsekondra, isa-minitra, isa-nora amin'ny atsipirian'ny fiainanay,
ahatserovanay fa ianao fanahy masina no manome anay ilay hery mahagaga ary manome anay ilay fanahiny fahendrena hahatonga anay hiaina amin'ny fahatahorana an' Jesosy Kristy Tompo ary hahatonga anay koa hahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra iray. Fanahy masina afanao zahay, fanahy masina mampahireza ny mpanomponao tsiraray avy ka hahatonga ny tenina ho tanteraka hoe ny fanahy masina ao anatinay, ny fanahy masina izay mitoetra ao anatin'ny mpino sy mpanaradia an' Jesosy Kristy Tompo. Mankasitraka Jesosy satria fanomezana sarobidy indrindra, tsy voavidy vola aman-karena no nomenao anay izay mpanaradia anao, ary tsy manamelanay ho kamboty ianao fa nanome ny fanahinao masina ho anay tsiraray avy. Ary dia ho tanterahanao tokoa ny Jesosy ny tsotranao masina izay milaza sy manambara hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomena izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Misaotra Jesosy io, aoka izany fiadananao izany sy ny fifaliana avy aminao ny toetra mandrakariva ao anatinay tsiraray avy. Izay kosa dia hisaotra anao, hitsaoka anao, hiompy anao, hanome voninahitra ny anaranao, ankalazanao satria velona ianao, miasa ianao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Aleloia. Amen.